Fifidianana Solomava-Mahoaka Antananarivo Atsimondrano, toteny ao Atsimondrano ny dimy, ny sasany notsinainy anakaleso na hoe totosoa Andriamanitra. Tahirim-bola iraisam-pirenena, mitaky ny ampihenana hatrany amin'ny 2 faingoenina isanjato ny PIB. 14 taona ty hoaria ny fahaleovan-tena ny Madagasikara, mbola manjaka ny rafitra kolontsaina. Anterina indray ny arahaba toko klasy toko vavy atonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao famanasana ho ary, manaraka izany siatra amin'ny farany. Vaovao ny fanehoan-kevitra politika avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Tsy ho mora ny vidin'ny fanodiko-donana ny safidim-bahoaka ka sain'ny mpitondra fanjakana ho atao eto Madagasikara. Ny mpanao politika Tabira Randriamanantsoa Androany. Ny voka-pifidianana izay ho avoakany ACC no hamarana ny fitondrana Rajoelina raha toa ka mbola mitony fametrahan'izy ireo fa afaka manao izay tiany atao eto amin'ny firenena izy ireo sy ny ekipany. Ho ratsendrika eo anatrehan'izao tontolo izao ihany koa i Madagasikara eo amin'ny resaka demokrasia ho hiatran'ny ny fanazavany. Fanadidina nataony Zero Maimenjanahary sy Tahirina. Usatra ho an'ny fitondrana ankehitriny ny 5 taona itondrany. Miseho ny endrika fikorontanana ara-politika noho ny kinamanamana sy ny fitiavana tombontsoa manokana. Zary ampanjavatra ny vahoaka. Manomboka tonga saina amin'izany ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ary efa nampiseho izany ny faritra maro manoloana ny fikasana anovan'ny vokatry ny safidiny amin'ireo distrika izay heverina fa misy ireo olona akaiky ny fitondrana. Itera-doza ary anamafy ny krizy sy ny fahoriana ary ny fahasorenana izay efa niotrika tao ampon'ny vahoaka malagasy nanomboka ny teteza mitaka hatramin'izao fotoam-pitondrana izany. Izay voka-pifidianana eo no amarana ny fitondrana Rajoelina raha tsy mitandrina ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Ho hiatrany Tabera Randriamanantsoa, Flot nasionaly ny antoko politika kintany Madagasikara izay efa minisitra teo aloha ihany koa. Ankoatra izay dia hosaotra ny fahazahoan'i Madagasikara fanampiana satria mampiseho ny tsy mahatany demokratika sy mahatany tandalana azy ny fitondrana sy ny firenentsika. Ho hiatrany ny nambarany. Ity fitondrana ty rena tamin'ny premiera mandana efa sarotra indesana azy amile tsy fahaizana mitatana, amile fangalara vola, amile dagnany vidim-piainana, amile tsy fananana asa, amile ziro tapaky lalandava, amile lalana rasy, amin'ny rano tsy misy, amin'ny asa tsy misy, amin'ny fahafahan'olo mandeha amin'ny hôpitaly, amin'ny fahafahan'olo mampianatra zanany, amin'ny asan-dahalo, amin'ny kidnapping, amin'ny fanondranana are-pirenena any ivelany isan'andro. Zany dôly ty fitondrana ty na tamin'ny navitanan'igny premiera mandana izy efa manahela ka ity vo maika loza napiany ty alabato ty koa ny fahasarianam-bahoaka ka eo zany tsy mesy emitsy ny mpamasy vola satria tsy mandala ny demokratisika ho kofony fitondram-panjakana tsy misy vola ho ampiasainy tsony eto dia tsy afaka idemary tsony io tsy afaka anodany mandany io. Io dans 3 mois 4 mois io de mety ho barakay. E tokony izy zao mety savy tokony vita 26 juin raha izao fandehany zao raha miesika vahoaka Madagasikara. Io zany sy fizerevako anazy ny analizy koa na raha perenena hatram'izay ny aina koa io tsy mahavita mandala zany tsony. Na le ola ho agnatinao efa be dehibe mibarakay efa mimenimeny efa miala anazy. Anao amin'ny fitondrana io fa mimenimeny fa miala tsikelikely satria tsy tia zalahy ho tratry ny fandeha zavatra ao efa miala satria eto re sy Andry Rajoelina mitondra fa mpandraharaha raiky lehibe zay mibeko asika eto de ila latina e vice-président io la latina sahirana io io zany tsy afaka tsony. Tsy voajery ny sosialy sy ny maro hafa fa ny tena loza dia ny fametrahany izy ireo ny tena ny ho afaka manao izay tiany atao tanteraka eto Madagasikara ho hiatrany ity mpanao politika ity. Tsy manarina ny fomba famindra ara-politika ny fitondrana fa vao maika manao gisalamangalaketsa ireo ekipa miaraka aminy. Misy fetrany anefa ny fandeferany malagasy manoloana ny tsirariny izay aseho miariary ka ho patsaray tsy omby vava no ao ambadika izany. Ho hiatrany Tabera Randriamanantsoa. Fahatandimin-dozy Madagasikara ankehitriny aniry ny vola no manjaka ka tsy mahagaga raha tahaka izao any zava-misy eto amin'ny firenena. Tsy manisy lanja ny mpanohitra ihany koa ny mpitondra fanjakana
indrindra fa ny fandrafetana sy ny fampiarana ny lalàna ka mahatonga izao savorivory izao hoy ny Asirandrianirina na Iramasira niresaka tamin'ny Asinandriamalala sy Andry Rakotomalala. Tandindomdoza ny firenena ankehitriny taorian'ny fifidianana ny 20 Mey lasa teo iny raha iverenana ny zava-nisy ny baribary tahaka ny vaiakandrina ny fanitsaka tsy andalana ataon'ny mpitondra fanjakana satria dia nidina antsehatra hatramin'ny filoham-pirenena nampandany kandida miaraka amin'ny mpitondra nararadraraka ny vola tsy fantam-piaviana sy ny fanomezana maro isan-karazany nataon'ny kandida ny volomboasary. Herinandro mialohany amoahany seniny voka-pifidianana Vonjimaiky feno miakatra ambony dia ambony maripana ny tontolo politika. Mandritra n'izany fotoana rehetra izany no nahitana fa tena mirefarefa ambany dia ambany ny adievitra eto amin'ny firenena ary nampanjakaina ny herin'ny vola hoy Randrianirina Iniasy na Iramasy. Ary tandomindoza ny firenena vokatra izay fampiatsina ifampiantsika zany amin'izao fotoana izao maninatra ambany loatra ny fanaovana politika eto amintsika. Dia ny sasany teny hoe ianona no afaka fanandrana amiko amin'ny débat zany ve no atao eto amin'ny firenena ity. Ny fametrahana vola io laninao amina misy teo fampielezan-kevitra fizarazaranao amin'ny sase io be dia be ny zavatra natao teto ny mpanao politika mizarazara io aza sinange io dia ahitany tanjany tsara fa foto-kevitra mapetraka tsika eto amin'ny firenena ity. Dia hitanao reo olona rehetrarehetra zay mitaizanao teo lasy reo satria zatra nytolorana loatra amina fanomezana fa tsy foto-kevitra tsony mibaka eto izay ny olana. Tia tena loatra ny mpitondra fanjakana tsy manisy lanjany ny mpanohitra hitaizany amin'ny fampiarana lalàna. Lasa mandeha ilany ny fanatanterahana ny fifidianana satria lalàna no mandringa. Tsy misy manaiky resy reo dia ozy ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao hoe tsy mbola tsy mivoaka amin'ny fomba ofisialy ny fifidianana fa tokony arahana ny lalàna. Ny lalàna nge ianareo mamaritra ny lalàna ianareo daholo nametraky ny olona rehetrarehetra teo amin'ny fitantanana na CNE na ny amin'ny ACC ny lalàna ny mametraka an'izay dia manana anjara amin'izay ianao fa aiza ny ety amin'ny fanoherana. Mandeha ila zany ny fifidianana ho ataontsika eto. Tsy maintsy ahitsy zay ary tsy maintsy ho amboarana zay raha tena hoe hanao demokrasia tsika eto. Fa raha ny firenena nivelany andry niara-niaina tamintsika tao anatin'ny 80 taona efa lasa lavitra ny demokrasia. Ny ady an-trano nataony taty Afrika betsaka zay ady an-trano taty Afrika zay dia jereo zany ny fandrosoana rehefa tsy niady tsony izy tao anatin'izy fa hanao demokrasia izy. Dia isika zany roviana voatsapa-tena ao anatin'ny amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ity. Dia fampitenenana lava ve ny fifidianana misy eto hoe andao ahitsy ny zavatra tokony ho ahitsy dia mba samy mangina rehefa avy eo. Roa taona mialoha ny toam-pifidianana ho filoham-pirenena no efa niantso fifampidiniana na ilantsoina hoe concertation nationale na ny mpanohitra notarian'ny filoha Marc Ravalomanana saingy ny nanao be marenina ny mpitondra fanjakana. Noenon'izy ireo fotsiny ihany koa ireo fitakiana anatsarana ny zotram-pifidianana nataony mpanara-maso ny fifidianana avy any ivelany tamin'ny taona 2024. Aty amin'ny volana Jona 2024 tandindomdoza ny firenena satria misy manodikodina safidim-bahoaka. Manoloana ny fanasoketana fa nangala bato ny kandida avy amin'ny firaisan-kina tao amin'ny distrika Tsimondrano dia nampatsiahy ny zava-nisy 10 taona lasa ny solombam-bahoaka Todosoa Andriamampandry. Tsy resaka alabato ny zava-misy hoy izy fa toteny amin'ny mpiatroka ao Tsimondrano ny filoha Marc Ravalomanana tranga efa nisy io tamin'ny 10 taona lasa saingy ny sasany no tsy naka-lesona ka manosipotaka sisa no ny hafarany. Jiro Manimenjana ary sy tahiriny. Antoko manana ny tanjany eto Madagasikara ny tiako i Madagasikara. Antoko manana mpikatroka matotra manerana any Madagasikara. Be ny tanàna no natolotra ho kandida ho solombavam-bahoaka atao amin'ny distrika n'Antananarivo Tsimondrano nandritra ny fifidianana ho député ny taona 2024. Raha toka nirotsaka tamin'ny anarany tenana manokana ny solombavam-bahoaka amperinasa tamin'izany fotoana rehefa tsy navelany antoko ny rotsaka intsony. Ny kandida natolotry ny antoko no landy sy nitarika atao amin'ity distrika ity tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny miverina miseho io sary io mitovy endrika ny seho tamin'ny fifidianana ho solombavam-bahoaka teo ny 10 taona lasa. Misy anefa ny fanambarana nataona kandida iray omaly nilaza fa mangala bato ny kandida natolotry ny firaisan-kina tao amin'ny distrika n'Antananarivo Tsimondrano. Tsy fahaizana nakalesona tamin'ny 10 taona lasa no anasoketana ny kandida ny firaisan-kina ankehitriny.
tsy fahaizana ny natao hoe politika izany, hoy nisy olombavambahoaka avy amin'ny Antokotima ao amin'ny boriboritany fahaenina. Zay ndray tsy fananana etika politika zay ary hitantsika zao fa tena misy mivarotra fanahy mihitsy ny mpitarika politika satria ianao raha iteny misy député Anatsimondrano zay teo aloha izy député Tim nandritry ny 10 taona ary olom-boafity tamin'ny aran'ny Tim nalany azy ka teo moa zany dia atrehina taon'ny Tim ho candidat tsony izy noho ny zavatra maro antony maro nahatonga an'izay dia nanao indépendant noho ny tsy fanajana an'le discipline ihany koa zany dia mbola nanao indépendant dia nanao indépendant anao dia tsy lany écrasé mihitsy ianao anatin'le izy dia avy eo anao rehefa hitanao fa tsy lany dia manao fanambarana ianao hoe mangala-bato indray ny candidat avy aty amin'ny firaisan-kina avy aty amin'ny Tim nefa taonao ny endohanao ary tsisy olo-mavambaoaka ianao tsy olo-mavafity ianao raha sy tao anatin'izany antoko zany fa dia hoe hoentin'ny ampopo sy ny fahatezerana sy ny zavatra maro samihafa zay mianjady anao zany ao anatin'le izy dia lasa zay anao mivarotra fanahy miova indray loko ika politika ary manenjika indray le atoko zay nametraka anao amin'ny maha olo-boafity aminao. Reny zany dia atao hoe politicard reny fa tsy politicien, zavatra opportuniste zany reny. Efa nalohan'ny vahoaka ianao dia ny olona tahaka reny zany dia tsy azo antoka. Ny olona mivadivadika ohatra reny dia tsy azo ametrahana afatokisana eto amin'ny tany sy ny firenena ka ny vahoaka no mahita zany zao sy ny vary sy ny tsy parifary zany tao anatin'le izy. Zao angamba vao maro zao no tonga saina amin'izay hoe tsy nametsiny ny biro politika tao anatin'ny Tim sy ny firaisan-kina tsy nametraka an'ireny olona ireny ho candidat ny Tim sy ny firaisan-kina fa jereo sahady vao vita ny fifidianana ka dia tsy lany ianao dia mitsipatolaka ny tana zany ao anatin'izay. Ny tsy fananana etika politika no isan'ny olana amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara, hoy hatrany ity solombavam-bahoaka ity. Entitra ny tenany nilaza fa ny olona tahaka ireny no mpamadika ny tolona izay natao teto. Manana etika politika rehefa inona tokony misy anao, rehefa io nametrahan'ny vahoaka anao dia tokony anaty ianao ny discipline ary tokony manaraka ianao zany zay vina arahana ary manaraka ianao ny projet de société zay hoentin'le atoko zay nisy anao zany tao anatin'izay. Ary io averiko foana hoe ny olona matoa ny olona tonga amin'izany hoe toerana anankiray zany amin'ny andraikitra politika anankiray dia voalohany aloha dia ny vahoaka tokony tsy fivadika amin'le vahoaka ianao ary ny manarak'izay dia nisy atoko ny poiranao tao zay tokony fidèle amin'iny antokonao iny ianao dia manaraka ny firan-kevitra iny antoko iny ianao fa tsy hoe ao anatin'iny ianao dia sy azahoanao seza no ataonao dia rehefa tsy azonao tsony le toerana zany dia tezitra ianao dia manenjika indray le atoko ny poiranao zany ao anatin'izay. Zay zany tena hoe mampanelo ny fanaovana politika eto Madagasikara dia tsy mahagaga ny firentsika zany raha mihembotra ohatra zao hoe zany ve ny fisainan'ny mpitondra sy ny mpanao politika eto Madagasikara. Misy an'izany taolo na avy any amin'ny fito raha vaty amin'ny fanoerana ka tokony atsapa-tena amin'izay zany tsika aza voaka foana no titenenina fa ny mpitarika mihitsy zany eto Madagasikara mila manitsy ny fomba fijeriny sy ny fitondran-tenany manoloana ny vahoaka zay tarihana. Ny etsika fotsy teo dia ahitana taratra ny mbola mampatanjaka sy mahatoteny ny filoha Marc Ravalomanana eto amin'ny firenena, hoy hatrany Tontsoa Andriamampandry. Tsy resaka alabato fa nanaraka toromarika nomen'ny filoha Marc Ravalomanana ireo mpikatroka atao amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano satria sary efa niseho izany fa ny sasany no tsy manaka lesona ka manasoketany hafa ho mpangala-bato rehefa resy ka tsy nahazo ny toerana izay notadiavina, hoy hatrany ny fanazavana. Fa tonga teny amin'ny seny Foibe nanomboka omaly izay ankamaroan'ireo kandida natolotra ny firaisan-kina ary raha ny fanadihadina natao dia ny fanovana ny tarehimarika avy amin'ny SRMV no miteraka tsy fitovian'ny vokatra eo ampelantanan'izy ireo sy ny avoaka ny seny Foibe no antony mahatonga ny famitana ireo fitanana an-tsoratra ireo. Isan'izany ny teny amin'ny boriboritany fahaenina ny distrikta ny Miandrivazo sy ny Taniosy Fanandehary. Telo amby 500 no vato azon'ny kandida natolotry ny firaisan-kina tao amin'ny boriboritany fahaenina raha toka 520 kosa ho an'ny kandida miaraka amin'ny fitondrana.
ny ena nefa io isa io tato aorina ka lasa tsy nahazo podro ny kandida natolotry ny firaisankiny ao amin'ny boriboritany fahenina hoy ny fanazavana. Izany no isan'ny antony anaovana ny fampitahana ny fireketana antsoratra izay nataon'izy ireo nanomboka omaly teto amin'ny iseny alarobia raha ny fanazavana. Hitantsika ngamba fa nisy teto amin'ny distrika na hita boriboritany teto amin'ny faritany Antananarivo dia boriboritany fahenina no nahazo vato be indrindra. Hitantsika fa écrasé mihitsy zany Irmar zany satria na eto tompelatananay dia telo amin'ny 50 isanjato ary 520 isanjato zany ny Irmar. Manerana ny fokotany rehetra teto amin'ny boriboritany fahenina dia resy ary tena écrasé mihitsy zany Irmar zany. Amin'izao fotoana izao nefa dia gaga sy hita lanjona fa dia lasa ny hena 150 isanjato le anay dia niakatra 420 isanjato tampoka teo indray zany nely le Irmar zany amin'izao fotoana izao. Ka zay zany natonga anay nanao ny confrontation teny von'ny seny nanomboka omaly dia mitohy androany zany izay fanaovana confrontation na PV zany bureau de vote par bureau de vote zany no nanaovana an'izay. Ary tsy vita an'izay koa fa nanao requête izay ary nanao fitoriana nany amin'ny ACC koa satria be da be ny tsy fanarahan-dalàna zany natao tety amin'ny boriboritany fahenina. Be da be na ny fanaparam-pahefana zany eo ihany koa zany ny sifofokotany izay ampiasaina tratra mandoko hiatetezana miaraka amin'ny ny candidat eo koa ny mamory ny candidat mamory sifofokotany misara zavatra izay fananana mpanjakana ao anatin'izay rehetra be da be. Eo koa ny misara vola ataon'ny candidat izay azo sary tao anatin'izay rehetra zany dia nisy zany ny fitoriana ary makataka mihitsy zay ny disqualification zany amina candidaty ohatran'izay. Ny commune Soaloka kosa no tena nahitana olana ho an'ny distrika ny miandry vazo. Raha ny fanazavana dia tany an-tranon'ny délégué d'arrondissement ny famenona ny PV rehetra tao amin'ny commune io ka natonga ny fitakiana fampitahana taty amin'ny seny Foibe ho an'ny candidat natolotry ny firaisankiny tany antoerana. Ny zavatra nitranga amin'ny ankapobeny aloha zany amin'ny distrika iray manontolo commune ray no tena misy olana zany le commune Soaloka satria ny famenona ny PV zany dia natao tany amin'ny braon'ny délégué d'arrondissement zany izay eo amin'ny renivohitry ny commune Soaloka izay fantatsika fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Dia iny aloha zany tena nijerenay satria na ny PVR zany dia hita mihitsy hoe ny fenona mamaika ka be dia be ny zavatra tsy mifanaraka ao anatiny. Dia misy koa fokotany sasatsasany nitsinginina ny Sambato mana candidat anankiray zany raha ohatra zany hoe 720 no azony dia nasiana ray teo alohany dia lasa hoe 720 am'zato. Zay zany nijerenay koa taty hoe ahoana ny fipetraky ny PV tonga aty. Ho an'ny tao amin'ny distrika ny Osy dia Profandatsaham-bato roa no mbola nanaovana fampitahana teto amin'ny seny Foibe. Raha ny hita hoy ireo candidat dia tsy mitovy ny salanisa tanatin'ny firaketana antsoratra izay natao teny amin'ny SRMV sy ny an'ireo candidat. Raha natao zany confrontation amin'ny PV ny SRMV io tao amin'ny salle numéro 2 raha nijerena ny Sambato dia mahita hoe candidat voalohany isa 10 ny azony, candidat faharoa isa 17 ny azony, candidat fahatelo 120 ny azony, candidat fahaefatra 520 ny azony. Or rehefa nijerenay nataonay confrontation dia nahita ndray zany ho an'ny candidat fahaefatra 520 sy efajato. Taitra zany zay. Tsy vitan'izay ihany tany Sakaviro-Mahasoa salle numéro 6 raha natao ihany koa confrontation amin'ny PSD physique zay minoazy ny délégué du candidat sy tao amin'ny SRMV dia toy izao koa zany ny zavatra hita. Ny candidat voalohany aotra, candidat faharoa 10, ny candidat fahatelo 20, ny candidat fahaefatra 2. Nefa ny SRMV indray dia hoe aotra ny voalohany, candidat faharoa 10, ny candidat fahatelo 20, ny candidat fahaefatra lasa 2 am'zato. Tsy nionona amin'izay zany zay fa niakatra ty amin'ny CENI national nangataka confrontation dia omaly zay vao navita confrontation ny PV io. Dia ny zavatra tsy karitra indray zany zao dia mitovy indray zany PV physique ny anay candidat sy ny PV physique any CENI amin'ny salle numéro 2. Zany hoe ny Sambato azy ny candidat zany mitovy tsisy valaka
fa ny zavatra tsikarotra le isany nandatsabato ny kosehiny ny kikisana de ny soloana radimia ny raika amby telopolo amby zato de ny suffrage exprimé indray de voasoratra koa hoe 20 sy 500 ny amin'ny PVCNI fa ny candidat moa zany 20 ary ny total de voix obtenue 20 sy 500 amin'ny PVCNI 20 ny anay ny tena marina zany 20 io araky ny ty PV fizika zay tovizanay CNI sy candidaty fa tsy saingy tsy voapetaky indray zany le maha efajato azy zay ny zavatra tsikarotra. Raha ny fampitambo avao dia nitsahatra nanomboka omaly ny famoahana ireo foronam-bokatra eo amin'ny pejiny CNI sy ny ainao manjerim-panjakany. 7 mahery ireo biro-pifidianana efa voakerakera tanteraka sy nakatoavana raha toka latsaky ny arivo kosa ireo sisa andalam-pikirakirana tsy hoela arak'izany dia iroso amin'ny fanapahana na ny délibération makasika ireo vokatra vonjomaika ireo ny CNI ary amoaka izany ampahy be maso tsy hoela raha ny fampitambo avao hatrany. Fa manambana itrotra ny vahoaka any Ambositra atsekeny izy ireo ny voka-pifidianana vonjomaika any an-toerana izay mampandany ny kandidat ny volomboasary tao anatin'ny osika sy ny tsy ara-dalàna nampitandrana sy nanafatra mafy ny ACC ireo solotena ny vahoaka any Ambositra androany raha nanao fanambarana. Tsy mitombona ny voka-pifidianana vonjomaika navoaka ny SRMV tany Ambositra ary niariary ny alabato netana nampandanina ny kandidat-panjakana tany an-toerana nandritra iny fifidianana solomam-bahoaka iny hoy ireo solotena ny vahoaka any Ambositra androany. Nitarika foana ny kandidat tsy miankina laharana fahatelo Simon Menjanahary na Ifandrava nandritra ny fanisam-bato tamin'ireo komunina maro mandrafitra ity distrika ity ireo mponina kanefa ny mahagaga fa lasa any amin'ny laharana fahatelo no misy azy rehefa nivoaka ny voka-pifidianana vonjomaika. Izay moa tao agnatin'ny membre ny bureau de vote rehefa nandeha zany ny résultat ny zavatra hitako dia nitarika Fandrava zany nitarika rehefa avy eo amin'izay maty adiny roa ny jiro zay zany tena izoroko zany zay gagy zay hoe miagna amin'ny jiro agny hoe tsy mba miregle ny jiro agny nefa ao agnatin'ny fifidianana ny zavatra misy nefa ny tena ao agnatin'ny fangisanam-bato ve no tapaka ny jiro gagagaga ihany tena nay tao amin'ny bureau fifidianana inona no atiny mahatonga andreo tsy mba hoe tapaka minitra fa adiny roa be zao no maty ny jiro ary tena gaga zanay zany ny zavatra izoloko moa zany tena hita ho tena nitarika zany sy moa teto amin'ny district an'Ambositra zany teto amin'ny commune 2 sy ny 1 tagny tsara sotrako izy mbola nitarika tagny ivoniko izy mbola deuxième opposition tagny imady lapiko izy mbola nitarika ihany koa rehefa nandeha moa zany ny résultat gagagaga ndray zany zay sy olo harana fahatelo ny député zay nitoagnanay ankehitriny raha ny vokatry ny CNI au niveau district dia resy ny candidat larana fahatelo zavatra tsy mitombona nefa izany satria antony aloha dia eo li halabato ary tena halabato tanteraka izany tsy mbola nisy fifidianana teto hoe taty andrefana mandresy agny Madiala izy député handresena anankiroa zavatra tsy misy zany ary eto de mitaky tanteraka raha azo atao ny manao confrontation indrindra fa ny fijerena ifotony fa nisan'ny tena mahagaga ary tena zavatra manahirana de ity ato atoera zava-magniry ity agny hiadilagnana ireo toerana ireo no nanaovana ny halabato ary vato centre ihany koa ka eto ny tainanay dia mijoro indrindra fa amin'ny mahimady imadiala mijoro amin'ny atao ho safagnekena tanteraka ary magnampitositra zao hesitra ataony ekipa amin'izao totry ny tsy fagnekena amin'ny hosiko ny halabato izao mangataka aminao agnay Andriamatoa filohany ACC jereo ambony jereo ambany mba saisiny problème ato agnaivo ty district an'Ambositra ity ny mametraka zany zay any amin'ny ACC ampahendrena hoe jereo ny zavatra misy teto amin'ity faritra Ambositra ity fa raha ohatra zany député tsy lanim-bahoaka manina raha tendrenareo hoe tia natao député-nareo fa maninona raha hoe zavatra olona efa voafidim-bahoaka no tsy ekeny vahoaka hoe tia ny député an'le fidim-bahoaka tsy ekeny ihany fa maninona zany izy raha nitendrenareo hoe tia ny député ary ho anareo fa matoa zany zay vahoaka ny taninareo hifidy de tokony zay safidim-bahoaka no apetrakareo hoe ito ny député ny fidim-bahoaka fa tsy hoe zay lany amin'ny alabato rehetrarehetra zao no safidim-bahoaka no nahodinkodina ka tsy ekena hatramin'ny farany izany hoy ireto mponina ireto
Tsy aivina fa efa nanao fanambarana mitaky ny anafoanana ny voka-pifidianana atao amin'ny komina Antoetra Zafimaniry ireo kandidat tsy miankina misa 3 ao amin'ny distrika Anambositra. Komina izay tena nitrangan'ny alabato sy ny tsy fanarandalana maro nandritra ny zotra-pifidianana. Izay ny mikasika ny fifidianana fa hivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika amin'ireto vaovao manaraka ireto. Mbola miankin-doha tanteraka amin'ny any ivelany isika raha ny lafiny ara-toe-karena anojerena ho ny mpanaraka raharaham-pirenena i Miasy Randrianirina. Tsy tokony tazapotsiny izao fahavoazan'ny firenena izao ihany koa ny Filohalonday izay miaraka mankalaza ny tsingerin-taona fa 4 taona nijoroany sy ny fahaleovantena ny Madagasikara hono nambarany. Yasin'Andriamanala sy Andry Rakotomala. Mbola matsaky ato amintsika ny rafitra frantsay 4 taona aty aoriana azahoan'ny Madagasikara ny fahaleovantena. Mbola mioripaka eto amintsika io rafitra io ka anisan'ny fototra tsy mampandroso antsika. Eo amin'ny tontolon'ny ara-toe-karena izay tena iankina ny NDB-ny firenena no tena mbola iankinantsika amin'ny anivelany hoy ny mpanaraka ny raharaham-pirenena i Miasy Randrianirina ka tsy magaga raha hitrisina amin'ny tany tahaka izao ny fiainana malagasy. Ireo rafitra nisy ny ainan'ireo mpanjana tany tamin'ny fotoan'androny zany izay nananjanaka atsika dia ny frantsay zany ny rafitra mbola tavela eto amin'ny firenentsika ity. Ary tsy mampandroso atsika io. Ny firenena malagasy ange manana ny fombany, manana ny fiheverany, le firalahiana sy isan-karazany. Fa manaraka ambokony fotsiny tsika amin'ny rafitra misy napetraky ny vahiny. Jerevo ny zareo sinoa, isange nanana ny fombany nentina nampandroso ny firenena. Fa sika zany dia manaraka ambokony fotsiny. Tenenina foana ny fahaleovantena hoe ankalaza ny fahaleovantentsika, maly ary mbola misy hoe nanangan-tsaina dolidolo dia natao amin'ny fomba ofisia ndray mifalanganan-tsaina teto amin'ny firenena ity. Izay anjaran'ny fanjakana manao an'izay fa raviravina tentiny zay ny amiko. Raviravina tentiny zany amiko satria le fahaleovantena ara-toe-karena zay rehetrarehetra andrandratsika hoe amin'ny taona 2000 dia anorana ampombavitsika ho an'ny velany. Dia firitaona teoriana zay. Izany hoe ny politika zany zay napetraky ny mpanjana tany tiano apetraka eto amin'ny firenena ity ny tafapetraka. Fa malagasy zay heverina fa tokony hoe anana ny fahaleovantenany tsy mety ho tafapetraka eto manana an'izay fiandriana an'izay. Ka azagagitsika zany raha ohatra ka mbola ohatra zao foana ny fiainantsika satria mbola misy mibaiko dia avy eo tsika le olona hoe tsika tsy baiko ny aty tsy baiko ny ary nefa tsika mindram-bola any aminy. Mindram-bola any aminy tsika. Ny eo tsy voaloha, ny eo angalana, ny eo tsy voaloha, ny eo indramina. Dia ataontsika ahoana zany ny fomba fitantanana ny firenena ity. Tsy fahatsiarovana ny fiverenana ny fahaleovantena fotsiny ihany ny andro ny 4 jona fa fety ny Filohalondahy malagasy ihany koa. Manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao dia tokony andray andraikiny izy ireo hoy hatrany ny fanazavana. Izay ny ao anatin'ny 4 taona fankalazana hoe fetin'ny Filohalondahy. Izay ekeko hoe fetin'ny Filohalondahy fa ny Filohalondahy koa amin'izao fotoana izao dia ataontsika hoe eto ny tsy misy ady ho an'ny firenena fa tokony mametraka ny neutralité izy amin'ny resaka politika. Izay zany ny fomba fijerevako azy tokony mametraka an'izay izy fa anjara anisan'ny ny Filohalondahy mitondra ny anjara biriky foana tamin'ny 2020 ary nametraka mihitsy izy hoe tapahanareo ato anatin'ity trano ity fa tsy maintsy mivoaka Madagasikara anaty hevitra. 2009 mbola ny Filohalondahy ihany koa nametraka an'izay fa izay le dernier rempart ny Filohalondahy rehefa misy tsy mety ataon'ny mpanao politika tokony mandray andraikitra ny Filohalondahy ary tsy mamela ny firenena ho potika ohatr'izao. Aty amin'ny taona 2024 tafaverina amboletra teo amin'ny fitondrana Madagasikara indray ny frantsay satria mizaka zo-pirenena frantsay ny filoham-pirenena malagasy rehefa nangataka izany an-tsitrapo ny taona 2024 Iany Rajoelina sy ny ankohonany. Pejin'ny toe-karena ny tsy fahaizan'ny mpitondra sy ny voka-dratsy sy ny fanapa-kevitra politika maniditsidina no lasa mahasahirana ny firenentsika amin'izao fotoana izao
hoe Serge Zafimahova androany namafisiny fa tsy manana ny fahaiza-manao amin'ny fifampiresahana ny mpitondra kanefa miambo mahavita tena ka manapa-kevitra miteraka olana ho an'ny firenena. Isan'izany ny fitakina nataon'ny tahirim-bola iraisan'ny pirenena amin'ny ampihenana ny vola ho an'ny programme d'investissement public na ny PIP ho ny farazavany. Tandindomdoza ny toe-bola-pirenena ankehitriny, sendra fanjakana sy fitondrana tsy mahay mitantana, kanefa miseho mahavita teny i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy hoy Serge Zafimahova. Isan'ny fitakina nataon'ny Fonds Monétaire International na ny FMI ho fampihenana 2.900 ny toe-bola ao amin'ny programme d'investissement public na ny PIP. Miankoatra izay, ny fampihenana hatrany amin'ny 500 ny teti-bola natokana ho an'ny fandraharam-panjakana. Ny zavatra tahaka izany no tsy tokony adivana amin'ireo mpandobary ka manao fanapahan-kevitra tsy ampiheverina toy ny fandroana ny masoivony Europeana teto amintsika ireny. Mahantra amin'ny fanaovana fifanarahana na capacité de négociation ny mpitondra antsika kanefa miseho matikambo milaza fa miaro ny fiandrianam-pirenena hoy hatrany Serge Zafimahova. Amin'ny 20 Jona zao misy négociation atao miaraka amin'ny FMI momba le FRD na facilité pour la résilience et la durabilité de momba le FEC facilité l'élargie de crédit. Fatatsika ve fa nitakin'ny FMI hoe amin'ny programme d'investissement public ny 52,6% roa amin'ny 10.1% ny budget PIP ao anatin'ny loi de finance 2024 no ahena 52,6%. Ianao miaka-mbovony ery amin'ny resaka fiandranam-pirenena nefa amin'ny fitopolo isanjato ny budget anao miakin-doha avy any ivelany. De ozy ny FMI hoe ny PIP aloha ampidiny par rapport amin'ny PIP 2024 zany. De ozy koa ny FMI hoe loi de finance koa coupé ny budget loi de finance nareo en moyenne 25%. Moyenne io fa mety misy bebe kokoa mety misy latsadatsika kokoa fa mbola négociation be tsy fakahitana io nefa tsika comme tapitra amin'ny juillet le programme ny FEC amin'izao fotoana tsy maintsy zany io 18 juin io zany ny dernier délai atsika tsika zany tsy manana capacité de négociation. Ny mahagaga hoy ity mpanaraka andraram-pirenena ity dia mbola olona avy any ivelany hatrany no alaina manarina ireo orinasa izay mikorosofahana eto Madagasikara. Fiandrianam-pirenena nefa no resahina sy dradradradraina kanefa ny teknisianina malagasy ahilika toy ny Jirama, Hermad samy orinasa nanana ny maizy azy any Madagasikara avokoa saingy vahiny no mitantana ankehitriny ary fanjakana no manome vana izany hoy hatrany fanazavana. Ny azy zao no navarina rehefa miprezentena le DG vaovao any Jirama nitsindrina mafy mihitsy hoe Israelianina io na Comorianina io na inona io tsy any ny problemako. Ny réalité gasy aloha tsy réalité any Rwanda. Ny zao hoe mety Israelianina angambo izy fa hoe alefa amin'ny any internet no zao alefa amin'ny no WhatsApp iso mail ny resaka hoe ny relevé fa le ranga hoe manofy fa 4% vahoaka ny anao an'izany ary tsy fatana nga fa nampiakariny olona koa mividiny internet tiako ny mandefasana ary amin'ny fianakaviana sy ny namana rehetra ary tsy ampy tony ko inona indray ny internet alefany aminao any sy ny mail alefany aminao zany anie ohatra misidisidina anie zany inona mahasamihafa an'izay ary tam'le relevé le hoe enao manatitra le relevé sy io atao tsy aleo ary ve le méthode taloha hoe enao zany rehefa mba manatitra le facture de manatitra ny relevé anao farany tsy aleo ary ve iny no zay ty eritreretiny zareo ty satria tsy mikolle am'le réalité ny io fa ny problème iny décision politique iny ny problème eto fa tsy le hoe tsy voafehan'ny gasy hoe les décideurs politiques zany miditra anatin'ny gestion an'le orinasa na Jirama io na ataontsika hoe Madagasikara na hoe Madagascar Airlines mo tsy fantatra tsony marina koa mikasika an'io. Misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny filan'ny malagasy sy ny firenena no ataon'ny mpitondra fa manao fanapahan-kevitra maniditsidina ny vahoaka malagasy hatrany nefa no migoka ny ngidiny izany
raha ny zava-misy sy ny hita hatreto dia mbola sarotra ny fanarenana ny firenentsika na ara-politika, ny toe-karena sy ny sosialy, vokatry ny tsy fahaizan'ny mpitondra ho iatrany isyary zazafy mahova. Fa nivoaka tamin'ny fahanginany androany ireo mpandraraha malagasy izay mpanafatra entana any ivelany manoloana ny famerany mpitondra fanjakana ho 10,000 euro any vola farany ambony afaka hoentina mivoaka ny Madagasikara. Amono anay mpandraraha malagasy izany ho izy ireo kanefa maro amin'ireo teratany vahiny no ahina mamotsy vola no sady afaka manafatra entana betsaka lavitra mihoatra noho ireo mpandraraha malagasy. Yasin'Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Mampitaraina ireo mpandraraha malagasy misehatra amin'ny fanafarana entana any ivelany ny famerany fitondram-panjakana ho iray alina euro ny vola farany ambony afaka hoentina mivoaka Madagasikara. Raha nanao kajy ireo mpandraraha ireto androany dia manodidina ny 700 tapitrisa monja ny totaly ny vola afaka hoentina mivoaka a Madagasikara kanefa tsy mahavita na inona izany. Lazaiko hoe 10,000 euro zany ataontsika hoe 240 millions de francs zany. Frais makanisinina zao 30 millions mora indrindra. Ny frais sy ny charge isan-karazany ihany ny sambara ny transport ndraitrarehetra faravakely ny 10 millions koa 40 millions zany lanina ho any fotsiny. Dia nefa na 240 millions fotsiny azonao entina. Eto ny concurrence mafy be amin'ireo sinoa ireo. Sinoa indray gaga ianao misy manao blanchiment d'argent amin'ireto varotra ambanin'ny masokariana. Zany ny olana mianjady amin'ny mpandraraha. Izay mpandraraha madinika moa zany tena victime farany vavety manko mety efa mahita lalana manao transfert izy na ohatran'izany. Ady amin'ny famotsim-bola no antony famerana io vola hoentina mivoaka Madagasikara io hoy ny teo anivon'ny samifinina. Tsy mitombona nefa izany raha ny fihetsika sy ny fomba fivarotana ataon'ireo teratany vahiny mpanafatretana ireo ny jerena hoy ireo mpandraraha malagasy. Fa ireo sinoa sy ny karan'ireo dia tena gaga izay petsehana makanisiny fa misy tena mitovy prix ny any ivelany angalana ihany mihitsiny ny prix varotany zareo eto. Donc zany ireo zany ny concurrence anaty veriseranay. Dia nefa ny anay mbola ferana hoe 10,000 euro. Dia ireo sinoana ny karan'ireo mampiditra entana amin'ny conteneur maromaro tonga eto. Olona avy eto Madagasikara daholo ireo no miala makany maka entana manao asa. Dia azo antoka ave fa 10,000 euro tokoa zany mahafeno conteneur anaky 5, anaky 4, roa farafahakeliny. Dia rehefa hoe misy zany lalana tahaka an'izay zany dia mba tokony hoe ampitovizana daholo. Zavatra tiako mba angatana zany farany dia hoe mba jerevo ny vahoaka malagasy. Dia tsy mikontra anareo mpanao fanjakana izay sanatria tokony tsy mikontra izay fa malagasy iray antsika ka mba mangataka ny amoram-ponareo zay. Mampalahelo ihany koa hoy ireto mpandraraha ireto dia izay lela vola saro ny fahadiseranana dia lasan'izy ireo avokoa. Ary ny mampalahelo amin'io vola tratra io vato dia fampizarany douane ane io. Raha ny pratika nisy teto hatramin'izay ny lalàna dia 30% amin'io vola tratra io zarain'ny mpiasa ny douane izay na tratra sy izay miasa amin'io andro io. Dia ny 70% makana amin'ny kitabom-bola mpanjakana fa ny zavatra henonay taloha tamin'ireo mpiasan'ny douane taloha dia izay ny douane taloha zany dia ifampizarany zareo io vola io. Eritreretinao hoe volan'ny sasarany mpandraraha dia zarainao fampizaranao. Mampalahelo zany. Mangataka ny mpitondra fanjakana anafoana io lalàna mametra ny vola afaka hoentina mivoaka Madagasikara io araka izany ireto mpandraraha malagasy ireto satria dia faty antoka no azon'izy ireo raha toka mahazo tombony ireo teratany vahiny izay hain'izy ireo ho mamotsy vola amin'ny fanafaranentana. Vaovao ny fampandrosoana eny fotony kosa indray ny 700 ny fampanantenana no efa tanteraka ao an'ny ben'ny tanàna amin'ny commune Talatamaty raha ny fanazavany. Isan'ny asa mandeha amin'izao ny asa fanamboarana ny tranoben'ny commune izay ahitana efitra miisa 9. Fiara-miasa amin'ny tsy miankina no nahafahana nanao izany ho ny ben'ny tanàna ny Talatamaty. Eli Dominique. Na dia ao anatin'ny famaraparanana ny fitoam-pitondrana azy dia tsy mijanona ny asa fanatsarana ny tanàna. Isan'ny asa goavana izay mandeha eto amin'ny commune Talatamaty ny fananganana ity tranobe ny commune ity. Tranobe izay ahitana efitra maromaro. Isan'ny fampanantenana izay nataony ben'ny tanàna efatra taona lasa ny fanamboarana izany. Ka izao mandeha izao ny asa ankehitriny noho ny fahaizana ny fampiresaka tamin'ny mpiara-miombonantoka.
satria nisy lalana betsaka vitanay a, nisy ny fampiropra ny commune zay nanaovana azy a, misy ihany koa ireo fanampiana avy amin'ireo malala-tanana. Amin'izao fotoana izao tsika miara-mahita fa zay fanapahana tenena ny fanamboarana sy fanavozana ny commune Talatamaty amin'izao fotoana izao. Manao ny tranobe an'ny commune izay a, efitra maromaro moa ny atao eo a, ary misy manantena fa ho vita tsy ho ely io foto-drafitrasa io. Izy io moa zany de tena partenariat ny nanaovana azy satria ny société manodidina no niarany sala sy niara nanao ny devis an-tany. Zany hoe izahay moa zany amin'izao fotoana izao tsy tena manana totanisa ohatrinona satria efa raisin'ny zareo an-tanana daholo ny fanamboarana sy ny matériel rehetrarehetra, zany hoe azo lazaina hoe mandray vita ny commune amin'izay fanamboarana izay. Tao anatin'ny efatra taona ny tantanana ny commune dia saika ny fiaraha-miasa amin'ny tsy miankina avokoa ny fanamboarana ireo foto-drafitrasa toy ny lalakely, ny toeram-pidiovana sy fivoahana ho an'ny daholobe, ny toeram-palasan-damba sy ny maro hafa. Ny fanodinan-draharaha ihany mantsy no anymba vita ny fanampiana arabola avy amin'ny fanjakana raha ny fanazavana atrany. Commune Talatamaty moa efa ao anatin'ny typique amin'ny fitantanana ny amin'ny nivon'ny trésorerie intercommunal, ny vola amin'ireny subvention ireny moa efa miditra automatique amin'ireny trésorerie principale ireny, de azo atao efa vola miaraka amin'ny volan'ny commune ao ny fampandehanan-draharaha, satria raha subvention no jerena azo atao hoe kely ihany tsy mahavita satria mbola tsy maintsy manampy ny fampandehanan-draharaha zay sy ny vola laniny eto anivon'ny commune fa efa vaza mihetsika ho an'ny commune moa izy ireny. Misy ihany koa ny subvention de développement zay nanaovanay ny CSP2 moa zany ny projet nanaovana an'ilay izy zay vita somatsara ny fanavozana ny CSP2 Talatamaty tamin'ny taona 2022 angamba izay. Raha ny fanazavana ihany dia saika olana andavanandro atrehan'ny eo anivon'ny commune ny fanadiovana ny tanàna toy ny fanaovana ny fako, tazana mantsy ary tsapa hoy ny ben'ny tanàna fa mitombo ny mponina eny an-toerana. Tsy mikely soroka nefa ny eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna manao ny asa izay sahaniny ho fanadiovana ny tanàna izay. Maresaka iraisam-pirenena manamafy ny fanohanana ny Ukraine ny tandefana mitony famatsiana arabola sy ara-pitaovana ataon'ny Frantsa amin'ny Ukraine ankilany, mifamaly ihany koa ny daroka bomba ataon'ny rotonta ary nahafatesan'olona apolo indray izany tsy ho an'ny omaly. Nahafatesan'olona 40 ny daroka bomba nataon'ny tafika Ukrainiana tamina faritra roa ambany fifehezan'ny Rosia omaly. Ny tao Luhansk sy Kherson no lasibatra ka ampolony ihany koa no fantatra fa naratra. Tranombarotra iray lehibe misy mpitsidika sy mpiasa marobe no rava hoy ny lehibe ny manam-pahefana Rosiana ho Kherson. Ny apanga avy hatrany any Ukraine ho nitifitra faritra misy sivily noho izany i Moscou ary ireo balafo manga avy amin'ny Amerikanina no nampiasaina nitifirana ireo tranon'olon-tsotra ireo ankilany. Apindram-bola mitentana 500 tapitrisa euro any Ukraine ny Frantsay ho fanampiana azy ireo amin'ny fiatrehana ny ady atao amin'ny Rosia natokana ho anorenana sy anamboarana foto-drafitrasa famokarana angovo teto-bola io raha ny loharambavao ihany. Akoatra izay dia amatsy fiaramanidina mpiady natokana ho amin'ny fifandonana anabakabaka ny Ukraine ihany koa i Frantsa. Andanin'izay efa ho isan'andro ny fanafiana ataon'ny Rosia amin'ireo faritra sasany any Ukraine. Nilaza i Vladimir Poutine fa voafehin'izy ireo ny tanàna misy 770 any antsinanan'ny Ukraine nandritra ny fanombohany ity taona ity. Tapitra trener ny fampalalambavao tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka fenonao fa niaraka taminay hatramin'ny faran'ny sampana fampalalambavao manome fotoananao ho amin'ny alatsinainy indray. Velomarity.